sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mbola ankafaliagna trano no agnanaovana mbola tsara atsika jiaby izay mitandregny sy magnaraka trano ny radio Faniry amin'izao fotoana izao. Mbola agnatin'ny vanim-potoanan'ny Paka atsika ary mbola mivelona trano ny hafaliagna nentin'i Kristy nandresy ny fahafatesana izay faratampony amin'ny ratsy rehetra. Amin'izao alahady faefatra amin'ny Paka izao dia mankalaza ny Kristy mpiandrony tsara ny Eglizy. Koa ny loha hevitry omeny Eglizantsika amin'izao alahady faefatra amin'ny Paka izao dia ny hoe i Jesoa mpiandrony tsara. Ndeha ho raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny Eglizantsika amin'ny ity alahady faefatra amin'ny Paka taona dia ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'ny zanandro zany, i Paul sy Barnabe dia niala tany Perja ka tonga tany Antiokia any Pisidia, ary niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Rehefa niravina ny fiangonana dia betsaka ny jody sy ny prozelita nanompo an'Andriamanitra no nagnaraka ny Paul sy Barnabe, ary izy roa lahy kosa niresaka tamin'izy ireo sy namporisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona ny eno ny tenin'Andriamanitra avokoa ny tao an-tanàna rehetra. Fa feno fialonana ny jody no nahita izany vahoaka be izany ka sady nanohitra ny teny lazain'ny Paul no nanevateva azy. Tamin'izay i Paul sy Barnabe dia niteny tamin'ny kasaigna hoe ianareo no tsy maintsy notoriagna ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra, nefa no ianareo mandaha azy sy manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay dia endro ankany amin'ny jentily izahay. Fa toy izao no nandidian'ny tompo anay.
efa natsanganao fahazavany jentily ianao mba hitondra famonjegna atramin'ny faravazan-tany. Faly ny jentily noho nandre zany ka nankalaza ny tenin'ny tompo, ary nino avokoa izay rehetra voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia niely eran'izany tany zany ny tenin'ny tompo. Nefa notariany jody ny vehivavy tia vavaka sy ambony toetra mba miloa olona tao an-tanàna, ka nampaninjika ny Paoly sy Barnabe sy nandroaka azy hiala amin'ny taniny. Tamin'izay izy roa lahy nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampangana an'ireo, dia lasa nankany Ikonioma, ary ny mpianatra kosa feno hafaliana sy fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, boky fanambarana ny soratan'ny Masinda Joany apôstôly. Izao Joany nahita vahoaka betsaka tsy azon'olona isaina avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia. Aroy iray tamin'ireo antidahy tamiko. Ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe, nanasa sy nampadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Kwa indreo izy eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, manompo azy andro amanalina ao an-tempolony. Ary amponeniny ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao an-tranony. Tsy honona na angetaeta itsony izy ireo, ary tsy ampaninina azy na hainandro na zava-mandoro hafa. Fa ny zanak'ondry izay mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana no humpiandry azy sy hitondra azy amin'ny loharanonaina, ary Andriamanitra no hamoaka ny ranomasiny rehetra amin'ny masony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
velona mariny Jezu tompo resiny ary ny fahafatesany. Alleluia. Indrony rainy nanandratra azy nanome azy ny voninahitra. Alleluia. Ombatsika mianaka vieneny tompo, ho tanteraka tokoa neiza. Evanjely masina nisoratany masinday Joany, ho ninahitraneo anao ry tompo. Tamin'ny zany andro zany I Jesoa niteny tamin'ny vahoaka jody nanao hoe, izaho no mpiandrondro tsara. Ary dia niteny koa izy nanao hoe, niondriky mihaino ny feoko, izaho mahalala azy ary izy magnaraka ahy. Omeko ny fiainana mandrakizay izy, ka tsy ho very na oviana na oviana, ary tsy hisy haharombaka azy eo an-tanako. Ny raiko zay nagnome anareo dia lehibe noho izao rehetra izao, ka tsy misy maharombaka eo an-tanany ray. Izaho sy ray dia iray ihany. Alleluia. 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 Velona mariny Jezu tompo resiny ary ny fahafatesany. Alleluia. Indrony rainy nanandratra azy nanome azy ny voninahitra. Alleluia. Izany ary ny teny ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina aba malala, mbola ao anatin'ny paka tokoa isika izao. Alahady faefatra ny paka isika niany ity, noraisika nandritra izao fankalazana ny paka 2025 izao, taon'ny zaobily ny fanavotana izao, ary ao anatin'izao fanatanterahasika ny synode fahafito fijanonana fahatelo, araky ny naverimberitsika teto ny maka toe-panahin'i Jesoa anankiray araky ireo vakiteny aroson'ny eglizy isaky ny alahady, mba hianaratsika ka ho alalintsika ahatonga atsika ho mpanaradia any Kristy tokoa, izany hoe ho kristianina. Araky ny fantatratsika moa ny teny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy, ka ahatonga atsika zany ho kristianina, ho olon-dehibe amin'ny finoana araky ny tanjona amin'izao synode izao, ho EOV, ho eglizy olo velomin'ny batemy ka miombona miaradia mandray antanana iraina
ho missionnery ho tabernakla velona ho mpivahiny ny fanantenana ka izay indrindra mba ho mpivahiny ny fanantenana amin'izao taonjobily izao mamafy fiadanana afaliana fihavanana araky ny lohevitry ny fizanonana fahatelo amin'izao synode fafito izao mpiray tampo ka mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soiombonana ka andao ary ry kristianina havana fitianitsika izay lohevitra zay ary ho alalintsika bebe kokoa. Tamin'ny alahady voalohan'ny Paka dia nampianatry Masinday Joany fa i Kristy ny vaovao mafaly nandresy ny ratsy ka nitsangako velona ka na dia eo aza ny mety ho fisalasalana na ozam-piainana maro isan-karazany dia nandresy tokoa i Kristy ka izy mpandresy no banjinitsika ka raha miaraka amin'ny mpandresitsika dia ho mpandresy ihany koa miaraka aminy. Izay no nahatonga antsika ny laza nanantitrantitra fa vaovao mafaly ny entin'ny Kristy, vaovao satria tsy misy hatrizay ka hatramin'izao ary tsy mety ho tota mihitsy aza satria tsy miova izy Jesoa omaly anio ary mandrakizay. Mahafaly satria manambara fandresena, manambara haina, manambara fivelomana, manambara fisanganana, izany hoe ny dikany hoe mitsangana ao amin'ny soratra masina dia mijoro ary ny olombelona no mijoro, izany hoe miverina amin'ny asin'ny mahaolona. Ka izay ny vaovao mahafaly izay nankalaza isika tamin'ny alahady ny Paka, alahady voalohan'ny Paka zany, ka mitondra hafaliana, mitondra haravona mandrakariva ny Paka. Ny alahady faharoa kosa dia Kristy mpandresy no Kristy mpamindra fo ihany koa, ka i Masinday Thomas izay tsy nanaiky mino raha sy ny fanatri-tafa tamin'i Jesoa no anatra velona sady modely ho antsika. Hitasika fa maro ny zavatra manahirana ohatra ny lavitra Andriamanitra indraindray nefa ray be famindrapony ray, ary Jesoa no endriky ny famindrapon'Andriamanitra izay amafisin'ny Papa François. Fa raha mamela heloka sy mamindra fo isika dia ho mpamafy fiadanana tokoa satria mpampiavana. Mila finoana, ilay finoana nambaran'ny Masinday Thomas tombok'y Andriamanitra izay fivelomana an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Fantatra sika ny zava-misy manodidina antsika ka izay koa no iritsika ka izy no miaradia amintsika amin'izao synode izao. Ny alahady fahatelo dia sy mba Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika araky no alalintsika tamin'ny alahady lasa teo sy firehekevitra ny Paka. Ankalaza isika fa Andriamanitra eo anivosika, olombelona miara-dalana amintsika sy miara-belona amintsika. Kristy velona tokoa eo anivosika Jesoa, ka isika dia iraina ho vavolombelona ho Kristy mpiara-belona amin'ny olona. Fampianarana velona ireo apôstoly rehefa niverina ny asa teo anivon'izao tontolo izao sy namokatra. Fa raha niara ny asa tamin'i Jesoa dia namokatra be ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro araky ny averintsika matetika. Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no hanao ny asantsika. Amin'izao alahady faefatra izao kosa ary kristianina havana dia hibanjina ny Jesoa mpiandrony tsara isika. Fantatra antsika izany isaky ny alahady faefatra dia matsiaro ny Jesoa bon pasteur isika, Jesoa mpiandrony tsara, ka hivavaka manokana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra isika, fa indrindra ho an'ny voatokana sy ny pretra, ary hivavaka manokana koa ho an'ireo tany miady sy mikorontana isika satria tahaka ny ondry tsy manam-piahy izy ireo. Ny toetra ny Kristy mpiandrony tsara no banjintsika amin'izao alahady izao ry kristianina havana, ka hivavaka indrindra ho an'ny eglizy izay tena matsiaro voadona mafy noho ny zava-misy maro mofamaofao eran'izao tontolo izao toy ny ady, eo ihany koa ny olana eo anivon'ny eglizy. Izany no mahatonga antsika miantso izao synode izao izay anaintana antsika Iove rehetra ahaina rarotra mba hiara hivavaka sy araka andalina finoana, hivavaka manokana isika amin'izao konklave izay isokatra atoato izao, ka engany ny ireo kardinaly entan'ny fanahy masina ka ifidy mpiandrondry ho ansika tokoa. Alahady vavasika koa ho an'ny eveka, ny pretra, ny inspekteur, ny filohan'ny eglizy sy ho an'izay manana andraikitra amin'ny eglizy, ary azadino fa ny fototry ny eglizy dia ny fianakaviana, ka mivavaka ho an'ny fianakaviana sy ny vocation ho an'ny fanambadiana isika satria ny fianakaviana ny tany kesa hipoiran'ny vocation rehetra. Andro lehibe tokoa zany ty andro ivavasika ny vocation ty,
andro andiniantsika ny fiainantsika mba ho fiainana mahazanak'Andriamanitra, anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra. Frately toto olo raika isika ziaby, mianso antsika tokoa Andriamanitra, mianso anao Andriamanitra, mianso asika ka anjarasika anjaranao no mamaly, ary rehefa mamaly ianao dia Andriamanitra tsy mamelanao irery fa mandrosaka ny fahasoavana ka ny fiainanao, ny fiainantsika amin'ny fanarahany amin'ny anso izay valinao, ny fiainanao, ny fiainan'ny tsirairay mamaly ny anso no mitondra fiadanana ao aminao ka mahatonga anao ho mpivahiny ny fanantenana, mamafy hafaliana fanantenana amin'ireo manodidina ihany koa. Dia ary ho vakavakaisika izay rehetra izay mba hahafahantsika mamaly azy bebe koa. Ampianarin'ny Eglizy tokoa ary sika androany fa ny mpiandrony tsara no modely ho antsika, iaina ny vokasiontsika, na inona ny toe-piainantsika sy ny hiraka tanteraintsika, na laika na religiozy na pretra, sy inona io toetra fototra hita ao amin'ny mpiandrony tsara io fa ny fiozana sy ny fanompoana. Io no toetra fototra ny mpiandrony tsara. Raha fitorina nefa dia iray ihany reo, satria sy isy ny fanompoana raha sy mafoy, ary sy ilaina ny fahavozana maimaim-poana sy misy tambany raha sy hoentina ny poana anasoavana ny hafa. Azo lazaina ary fa tena eo amin'ivon'ny fivelomana ny batemintsika miresaka izany rehetra izany, ka hahatonga sika ho eo tokoa araka ny dinika rehetra amin'izao synode izao. Io no naverimberintsika tamin'ny canne 2024 ka ny fidinitsika hoe fiainana eukaristika. Dia sy inona ny fiainana eukaristika fa fiainana fahafoizana, fiainana fanompona ao anatin'ny fahamarinana. Andao ary ho alalintsika ireo toetra fototra ny mpiandrondry ireo, mahafoy tena izany hoe misy ny renoncement, misy ny sakrifisy. Io no loharano azahosika ny fiadanana, izany hitasika amin'ny vokatry ny fahafoizana, mahafoy ny aino antsika araka ny voalaza ao amin'ny evanjely nisoatan'ny Masindazoany Androany izay mitantara amintsika mikasika ny mpiandrony tsara araka ny fampianaran'i Jesosy. Mahafoy tena ny mpiandrony tsara, mahafoy ny aino an'ny ondriny. Io ny lalana mitondra amin'ny fiadanana satria mampiombina, mampiavana na amin'ny zavaboary, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matoa mikorontana ny fiainana dia sy hita isony ny fahafoizana sy ny fanompona. Fitiavatena, fialonana, avonavona ao anatin'ny fisasaram-belatsia no hita amin'izao, ka miteraka rafim-pahotana toy izay mametraka rafitra mampivelatra ny tsirairay. Izany no mahatonga antsika mamerimberina ady sady dia ny fiainana, ady amin'ny rasy izay mitondra amin'ny fahotana io. Rasy no edivana fa sy ny olona araka ny averimberintsika, ary dia mizotra amin'ny fiainana eukaristika ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Ny toetra faharoa izay sarobidy dia izy mpiandrony tsara mahalala ny ondriny, satria miaino ny ondriny, miresaka amin'ny ondriny izy. Izay koa no tsy maintsy ataon'ny mpiandrony tsara, afaka miaradia amin'ny ondriny izy satria mahalala tsara ny ondriny ary ny ondriny mahalala ny feony. Ambaran'ny Papa amin'ny teny frantsay hoe pastoral synodal, izany hoe fitoriana ao anatin'ny fiarahan-dia, ka raha miaradia dia miaino izay miaradia aminao, tahaka ny nataon'ireo mpianatry ny Emaosy izay azo lazaina fa mafimafy loha ihany tamin'ny sinanaika izay nambaran'i Jesosy. Ka raha efa niaino izy ka nahatonga an'i Jesosy nilaza azy ireo ry adala sy votrasaina satria sy nety niaino. Isika koa indraindray amin'ny mahampiandrondry asika koa sahirana saina satria sy tafita ny hafatra ampitaintsika. Torak'izany ireo ray aman-dreny amin'ny zanaka, ny zanaka amin'ny ray aman-dreny any anatin'ny fikambanana masina sy ny firotana, fantasika fa eo koa ny rasy mahatonga atsika sy afaka mifampiaino. Ny sara tokoa dia tadiavin'ny demony ompitena mandrakariva, misy fifandraisana sara eo amin'ny ondry sy ny mpiandrondry. Izany no maha eove asika ka manorina etoa dia laitrany ben'Andriamanitra, ka mahatonga asika ho taranaka mpanorina. Raha afaka mifampiaino isika dia miova ny zavatra rehetrarehetra. Azo sika onina sara ary amin'izao ny antony ilazasika fa raha
mila mifampitrotra sika mifanozo amin'izao synody izao mba hiaradia hiara-dalana ifampieno ifampitsara tanteraka izany raha mahay mifampitandre sika araka ny voalaza teo mahay miaino ny hafa ny mahatonga ny korontana matetika dia sika sy mifampieno rehefa sy mifampieno dia mifanalavitra ary rehefa mifanalavitra dia mifankahala nefa sika siraikiraiky no mpiandrondry amin'ny manodidina sika ao koa fantatra sika izany fa sy hoe voatokanao ny ranona sy ranona ihany mampiandrondry fa isika sirairay dia mpiandrondry ny manodidina sika ka noho izany sy maintsy mahalala ny ondry izay manodidina sikasika raha sy izany dia tanteraka tokoa ny dikan'ny mpiandromby aty amintsika sy manaza mila fiovanim-penitra mahery vaika isika mba hiala amin'ny tsy manaza ka zary ho mpanaza ka rehefa mifanaza isika dia samy mpiandrondry ny eo akaikiny maro ny toetra ny mpiandrondry azo songadina amin'izao lahady faefatra zao fa ireto no lazaina ny mpiandrondry tsara tsy mba mieboebo na mipoerapoera fa feno fanatretena satria mpanompo izy ary izay ny mahafany afaka miaino ny hafa ka izay indrindra ary ry kristianina havana no lalana ahafahasika mahafoy manompo ary afaka ifampieno raha manana ny toetra fanetretena sy fahatsorana feno fahamarinana izay ananan'ny mpiandrondry tsara io izany no toetra manaraka sy maintsy ianarantsika ary avy amin'ny mpiandrondry tsara amin'izao lahady faefatra izao ivavahantsika manokana ho an'ny mpiandrondry tsara mba hananansika eo ave miatrika izao synody izao ireo toetra ananan'ny mpiandrondry ny fahafoizana ny fahaizana miaino ka halala ny ondry ary mpiandrondry ho vonina nompo sy feno fanatretena ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahatsorana no entina anatanterahana an'izay vocation sitrapon'Andriamanitra izay ny fampianarana farany na dia araka ny voalaza teo maro aza ny olazaina dia izay voalazany imason-dazoany hoe anakazy satria ahitazy araka ny tena toetrany izany no angataisika amin'Andriamanitra amin'izao lahady faefatra amin'ny fankalazana ny Paka izao ary araka ny lazaisika teo ivavahasika manokana amin'ny conclave ny fivorian'ny kardinaly izay safidin'ny papa ilay mpiandrondry ny eglizy eran-tany izay hosolon'ny Pierre ry Jesoa mpiandrondry tsara ary no modely ho antsika ka ingany izy androsaka mandrakariva ny fahasoavany amintsika ka hakataka azy sika ivavaka ho an'izay papa voafidy eo sika izay tena araka ny voalazantsika teo mizery ny zava-misy iainantsika ka tonga ny eglizy ho famantara-pamonjena amin'izao andro sarotra diavisika izao ry Jesoa mpiandrondry tsara ianao no mpiandraikitra ny olombelona rehetra omeo mpitondra endry sy mahafoy tena izao tontolo izao indrindra eto amin'nosinay omeo mpiandrondry mahiratra sy mahery fo ny eglizinao fa indrindra amin'izao fotoana ifitianana ny papa izao ka afaka hiatrika n'izao vanim-potoana sarotra lalovana izao ary say aminay mandrakariva ny fahasoavanao mba hoe ove ho eglizy velona manorina ETA eglizy tranoben'Andriamanitra izahay ka ho génération mpanorina tokoa ho mpamafy fanantenahana sy fiadanana eo anivon'ny mpiarabelona ka hahatonga anay koa ho tena mpianatra ao ho mpivahiny ny fanantenahana Masiny Mario enao ny mpanjaka vavy ny vocation mivavao any fianakaviana eglizy kely mba ho tanikesan'ny vocation tokoa ka iroborobo ny tokantrano kristianina ho maro ny religiozy famantara-pitiavan'Andriamanitra ary ny pretra hifekitra amin'i Jesoa zanakao ka naka azy mpiandrondry tsara Masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ianao ampianaro izahay sy rairay ivelona ny vocationay eo anivon'ny fiainanay andavanandro ka hahatonga anay ho mpivahiny ny fanantenana eo anivon'ny mpiarabelona aminay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandry vaky
sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania.